avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manolotra anao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Mbola sarotra ny ady mikolokolo raha ny eto Madagasikara manokana. Efa lasa andavanandrom-piainan'ny malagasy zany, miaingana amin'ny kely indrindra ny anivon'ny fiarahamonina, hatrany amin'ny lehibe indrindra ny anivon'ireo androm-panjakana isan-karazany. Efa maro ny ezaka natao hiadiana amin'ny kolokolo, saingy mijanona ho resaka mbola latabatra fotsiny ihany zany hatreto. Omaly tamin'ny 9:00 no nahavoafidy papa vaovao ny eo anivon'ny Eglise Katolika maneran-tany, ka ny kardinaly Amerikana Robert Francis Prévost no voafidy tamin'izany, ary nisafidy ny anarana Léon XIV ho aminareo aneny fiadanana, hoy izy raha nandray fitenenana sy niseho vahoaka voalohany. Firenena faraka amby 10 fadiranovana amin'ireo firenena misy 720 i Madagasikara, raha ny fampandrosoana ny maha-olona no resahana, araka ny tarehimarika navoaka ny firenena mikambana tamin'ity herinandro ity. Tsy mahomby ny politika akapoben'ny fanjakana, ka miamtotongana hatrany ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy. Tsy mbola mahasana ny filana eto amin'ny firenena hatreto ny isan'ireo manam-pahaizana momba ny compte sy ny arabola na ny expert comptable et financier eto amintsika. Antony mampitombo isa hatrany ireo misandoka ity andraikitra ity amin'izao fotoana. Dranga fisandohana izay andraisana fepetra entitra manomboka izao, hoy ny holafitry ny manam-pahaizana momba ny compte sy ny arabola eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Any ivelany, nankalaza ny 20 taona nandresen'ny vahoaka Rosiana ny Allemagne nazi, no tarihin'ny Hitler tamin'ny ady lehibe faharoa ny taona 1976 androany i Moscou. Nandritra ny fankalazana ny matso lehibe izay nitanterana tao amin'ny Place Rouge Moscou androany, nisy ny fampisehoan'ny Rosia ny tanjan'ny aratafika. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Aterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy ho anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'ny zoma aliny 7 volana May 2024 izao. Asaina mpananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola sarotra ny hiady amin'ny kolikoly raha ny eto Madagasikara manokana, efa lasa andavanandrom-piainan'ny malagasy izany, miainga hatrany amin'ny kely eny anivon'ny fiarahamonina, hatrany amin'ny lehibe indrindra eo anivon'ireo androm-panjakana isan-karazany. Efa maro ny ezaka natao hiadiana amin'ny kolikoly saingy mijanona ho resaka mbola latabatra ihany izany. Mantoa andatsoratra ny fampahalalam-baovao manoloana izany. Manjaka ny kolikoly sy ny aferagoavana eto Madagasikara, fa ny olana dia toa ny sehatra iray amin'izany monja no ezahana voizina sy resahana matetika, anodinana ny sain'ny besin'ny maro. Nalaza tato ato ilay resaka kolikoly teny amin'ny hopitalim-panjakana, taorian'ilay mpamoaka nataon'ny kolonely Patrick, dia iny no tsy afaka ao am-bavan'ny rehetra, izay ararotiny mpitondra sy izay rehetra voakasika ihany koa. Tsy ny sehatry ny fahasalamana ihany no ahitana kolikoly goavana eto Madagasikara, fa ny sehatra rehetra, ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny fanamboarana fotodrafitrasa toy ny sekoly sy ny lalana, ny tsenambary-panjakana, ny fandraisana ho mpiasa-panjakana, ny nanivon'ny fitsarana sy ny fonja, ny tafika, zandary, polisy, ny fanodranana ny tsokosoko, ny fitradrana arenan-kibon'ny tany, hatrany amin'ny aferana rongony sy ny zava-matomelona isan-karazany. Raha ny dika teny mazava, fandikan-dalàna ataon'ny olona na fikambanana ny mena fahefana, ahazona tombo ny tsy ara-dalàna na fanararaotana ny fahefany, ahazona tombontso manokana ny kolikoly. Amin'ny teny malagasy, ny kolikoly dia tsolotra, risoriso, fahalovana izay miseho amin'ny fanolorana fanomezana na vola tsy ara-dalàna, ho tambiny asa na fanomezana tombon-dahiny tsy ara-dalàna. Misy ny kolikoly vaventy, ary misy ihany koa ny kolikoly madinika, izay samy mitondra makany amin'ny fitombony aren'ilay olona na fikambanana mpanao kolikoly avokoa. Amin'ny ankapobeny nefa, dia ny kolikoly goavana ny tena ahitana io fitomboan'ny arena io satria efa fantatry ny rehetra hoe iza zany mpanao kolikoly madinika izany, raha tsy ilaza fa tsy ireo mpampiasa lalana
na iny anivo ny fiarahamonina iny kanefa dia tsy hitafiry hoe ny tombo loatra ny aren'izy ireny. Manjaka araka izany ny kolokolo goavana ary zany ve ny mety ho antony ilazana fa maro no milahatra any amin'ny grande surface, ilazana fa sambatra ny malagasy, ilazana fa mitohana ny fifamoivoizana ary ilazana ihany koa fa betsaka ny matavy. Raha izany dia mbola sarotra ity ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ity. Efa lasa andavanandrom-piainan'ny malagasy zany, miainga hatrany amin'ny kely eny anivon'ny fiarahamonina, hatrany amin'ny lehibe indrindra eny anivon'ireo andrim-panjakana isan-karazany. Efa maro ny ezaka natao hiadiana amin'ny kolikoly, saingy mijanona ho resaka mbola tabatra fotsiny ihany zany. Napetraka ireo rafitra, miisa 5 izy ireo, izay mifameno hiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara, na ilay système anti-corruption, ny CSI, ny Bianco, ny Samifine, ny PAC ary ny ARAI, na ny Agence de recouvrement des avoirs illicites. Napetraka ary tafapetraka nanomboka ny taona 2024 ihany koa ny fitsarana avo na ny haute cour de justice, saingy hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mbola nisy na olona iray aza no tsaray natao aminy. Feno ny fonja manerana ny nosy ary samy feno hipoka avokoa ireo fonja ireo, mihoatra ny fahafahamandray araka ny isa tokony ho raisin'izy ireo. Saingy ny olona irakiraka, mpandray baiko, hatramin'ny mpiasa tsotra sy ny mpibata entana no mameno azy ireny, ary mpanohitra ny fidolana ihany koa no mameno azy raha ny resaka politika no resahana. Fa tsy mbola nisy na ministra na filohan'ny andrim-panjakana na olona ambony iray hita mamita sazy amin'izy ireny. Ireto farany anefa ny voatonona matetika voasarangotra amina raharaha kolikoly avo lenta na kolikoly goavana eto amintsika. Tsy mbola nisy hatreto mpitondra na tompona andraikitra ambony tratra nanao kolikoly avo lenta ka iny fa nahiditra amponja. Tsy evina trano fa ny kolikoly dia isan'ny singa iray lehibe tsy ahafahan'ny firenena mandroso, mampahantra ny vahoaka ao aminy ary miteraka ny elanelana amin'ireo sarambabem-bahoaka sy ireo mahitahita. Mahakasika izay fanjakany kolikoly izay hatrano anohizantsika ny fampahalalam-baovao, mihoatra ny 710 miliara ariary ny teti-bola nampiasain'ny kandida tao amin'ireo fifidianana 3 farany ny fanesy. Tsy fantatra mazava ny loharanom-bola ny avian'ireo vola ireo raha ny vokatry ny tombana momba ny teti-bola ampiasain'ny kandida navoaka ny Transparency International Madagasikara androany. Mbola lavitra ny mangarahara tanteraka ny fahadiovany vola ampiasaina amin'ny fifidianana. Rena fitiavana. Mahery ny 520 miliara ariary ny fitambarany vola lan'ireo kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024. Ny kandidany TGV Andry Rajoelina no nandany vola be indrindra tamin'ireo izay mitetina 720 miliara ariary. Efatra amin'ny 30% ny teti-bola nampiasainy Andry Rajoelina no ayaina ho nanaovana kolikoly ara-pifidianana sy mety ho fitaovam-panjakana nampiasainy. Mahatratra 5,7 alina ariary isaky ny vato azo ny saran'ny fandaniana. Faharoa ny kandida sy tendra Andriana Soloniaiko izay mandidina ny 330 miliara ariary ny laniny ka 300 ny teti-bola io no ahina mety nanaovana kolikoly ara-pifidianana. 707 ariary isaky ny vato azo ny saran'ny fandaniana. Fahatelo ny kandida Sendrison Daniel nandany 5,7 tapitrisa ariary, izany hoe iray alina ariary isaky ny mpifidy iray ny saran'ny fandaniana. Raha ho an'ny collectif des candidats 2,700 ny teti-bola laniny tamin'ny hetsika teny Akianja, raha toka 7,700 ny teti-bola natokana tamin'ny fitaovana an-tserasera na ny insertion médiatique. Momba ny fifidianana solombavambahoaka ny taona 2024, mahery ny 10 miliara ariary ny teti-bola ny kandida nanaovana fanadihadiana. Mahatratra amin'ny 1 miliara ariary ny teti-bola farany ambony indrindra lan'ny kandida iray, raha toka 5,7 alina ariary ny farany ambany indrindra tamin'izy ireo. Mandidina ny 2 tapitrisa hatramin'ny 3 tapitrisa ariary eo kosa ny fandaniana amin'ny ankapobeny ho an'ny kandida Nirmar, ny kandida Ivondrona ny vondrona antoko politika sy ny kandida Maleotena. 5,100 ny teti-bola n'ireo kandida lany tamin'ny fanomezana sy kitolotolotra toy ny akanjo, sakafo sy ny vola. Izany hoe mitetina 3,10 tapitrisa ariary ny vola lan'ny kandida ny Irmar, raha toka 7,10 tapitrisa ariary no lan'ny antoko politika hafa ary mandidina ny 50 tapitrisa ho an'ny kandida tsy miakina. Ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo, 1 miliara ariary mahery ny teti-bola n'ireo kandida nanaovana fanadihadiana. 4 tapitrisa ariary no teti-bola kely indrindra ho an'ny kandida tsy miakina iray tao amin'ny komina Toamasina, ary 1,10 tapitrisa ariary no teti-bola betsaka indrindra lan'ny kandida Nirmar teto Antananarivo renivohitra.
tambara ny Transparency International fa vola amina miliara maro no mihodina sy tsy fantampiaviana ny loharanom-bola ampiasain'ny kandida nandritra ny fifidianana telo ireo, indrindra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Manjaka ny kolikoly ary mahatonga ny tsy fisiany mangarahara amin'ny zotra-pifidianana. Moa va tena tany maleo tena souverain tandalana va le firenena sa le olona manome vola no mibaiko. Eo zany mazava-dehibe an'le hoe avoay avezany vola iza manome mba ahafana mahita koa hoe mba safa ihany ve zao ataontsika zao sa tena zava-doza manjoatsika. Ny firenena milaza tena ho miady amin'ny kolikoly ny voalohany atao dia miaro ny crédibilité amin'ny fifidianana. Raha vao tsy atao zany tsisy dika ny zavatra rehetrarehetra, mbola babo foana ihany le fanjakana. Eo zany mila mieritreritra tsara tsika amin'le dingana manaraka hiatrika sikla vaovao indray rehefa afaka taona vitsivitsy hoe hatraiza ny fahafahan'izay volonté politique izay tena hoe hita maso hoe tena ataon'le izy. Isan'ny nanatrika ity vokatry ny tombana mahakasika ny fandaniana ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana ity ireo solombavambahoaka sy mpitarika ny antoko politika. Nasongadin'izy ireo fa dian'izao dia tokony hovahana ny olana sy tsy mety amin'ny lafin'ny fifidianana toy ny resaka lisitry ny mpifidy mba hisorohana ny korontana rehetra rehefa tonga ny fifidianana. Mila fongarina ny kolokolo raha tiana ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara. Amin'ny resaka fifidianana antsika io dia efa io tsy miandry akaiky fifidianana vao resaka hoe tsy mety anety fomba fiasa sy fomba fiadsika ity hoe teraka korontana dia verina sa vorovoro indray fa misy zavatra be dehibe tokony alindra dia zao tompona andraikitra amin'izany fitondram-panjakana tompona andraikitra amin'izany ihany koa ireo ny senisy ny sisa ny Transparency International moa efa nanao initiative izy mitarika zany zavatra zany dia anjara andraikitra ihany koa zay mba olona manana ataontsika hoe fidiavana an'le tanindrazana no miresaka hoe tsy mety ny zavatra sala amin'izao dia mitondra ary miady mba hatanterahany zany atao hoe mangarahara mba hisininy zany hoe tamberina andraikitra tena izy zany mba hisininy zany ataontsika hoe égalité de chance otsika. Marina fa miisa 420 ny isan'ireo kandida nanaovan'ny Transparency fanadihadiana tamin'ireo fifidianana telo farany teo. 450 ny isan'ny kandida lehilahy raha toka 10 ny kandida vehivavy. Mitakezaka goavana avy amin'ny rafitra mpikarakara ny fifidianana sy ny mpisehatra rehetra ny anatratrarana ny fangaraharaana sy ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny lafiny arabola ny fifidianana ho ny tolokevitry ny Transparency International. Fahalaniny papa vaovao eo anivon'ny Eglise Katolika maneran-tany no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Omaly tamin'ny 900 ariva no nahavoafidy ny papa vaovao eo anivon'ny Eglise Katolika maneran-tany ka ny cardinal américain Robert Francis Prévost no voafidy tamin'izany ary nisafidy anarana Léon XIV ho aminareo any fiadanana hoy izy raha nandray fitenenana sy ny vahoaka voalohany teo amin'ny tokotanin'ny Saint-Pierre Cabin Éloire. Cardinal Robert Francis Prévost teraka tao Chicago, États-Unis tamin'ny 17 septambra 1979 no voafidin'ireo cardinal 330 nandray anjara tamin'ny conclave ho papa fa 720 omaly lakamisy 12 tamin'ny 900 ariva. Araka ny fomba katolika izay cardinal mahazo roa ampatelo ny vaton'ny mpifidy raha manaiky no lasa papa vaovao. Aorin'izay dia misy safidy ny anaran'olona masina hoentiny ny papa ka Léon XIV no anarana no safidiny papa fa 720 teo amin'ny tantarany Eglise Katolika ity. Tamin'ny faha 20 taona ny voalohan'ny volana septambra 1770 dia niditra religieuse tao amin'ny Ordre de Saint-Augustin i Robert Francis. Izy dia nianatra tao amin'ny Union Théologique Catholique tany Chicago izay nahazoany mari-pahaizana momba ny teolojia. Ankoatr'izay dia nianatra momba ny lalàna kanonika tao amin'ny Université Pontificante Saint Thomas d'Aquin tany Rome izy. Ny 17 jona 1970 izany hoe teo amin'ny fa 17 taona izy no nohamasinina ho pretra tany Rome. 2 taona nahapretra azy dia tamin'ny 470 dia nahazo mari-pahaizana licence ary nalefa nanao asa fitoriana tany Pérou ny taona 570. Nahazo mari-pahaizana doctorat izy ny taona 770. No tendreny papa François ho mpitantana apostolika ny diocèse tany Pérou i Mompera Robert Francis tamin'ny 3 novambra 2020. Efatrandro taorin'io izany hoe ny 7 novambra 2020 izy no nandray tamin'ny fomba ofisialy ny fitantanana ara-kanonika ny diocèse.
tamin'ny taona 410 io ihany dia noa masinina ho évêque i Robert Francis ary lasa filoalefitra ny fivondronambe ny évêque tany Peroa nanomboka tamin'ny martsa 2010. 5 taona lasa izay no tendreny papa ho mpitantana apostolika ny diocèse Callao 20 aprily 2010. Ny 30 janoary 2010 dia lasa préfet ny dikastera ny évêque sy filohan'ny vomera pontificana ho an'ny Amerika Latine. Nanomboka teo dia cardinal mpifidy izy hatramin'ny 14 septambra 2010. Voatendrin'ny papa François ho cardinal monseigneur Robert Francis Prévost ny 30 septambra 2010. Tamin'ny 2010 io dia voatendry ho cardinal diacre ny Santa Monica ary voatsela ny 9 novambra 2010 teo iny dia lasa cardinal évêque voafidy ho filoha maneran-tany ny Église katolika izy. Ny 9 Mey teo amin'ny faha-9 taona ny Papa Léon XIV amin'izao taona 2010 izao. Ho aminareo ane ny fiadanana, ilay fiadanana tsy mitampiadina, ilay fiadanana nametraka fitaovam-piadina, io no teny voalohany navoaka ny papa vaovao raha niseho tamin'ny kristianina marobe teo amin'ny tokotany ny Masindapiera ho Maleriva. Que la paix soit avec vous. Aidez-nous à construire des ponts par le dialogue et les rencontres en nous unissant tous pour être un peuple toujours en paix. Tsy misy ny tombatombana na ny fepetra manokana amin'ny mety hahavoafidy ray masina fa ny fisiany fanahy masina no mamaritra ny mety ho vokatry ny fifidianana mandriditra ny conclave. Hoy Père Vicaire Général Rakoto Armis Jean-Aimé roa herinandro taloha ny conclave. Nanamafiany izany Monseigneur Rahary Lambonena Marie Fabien, évêque ny Morondava izay sady filohan'ny vondromben'ny évêque eto Madagasikara omaly. Ity farana izay nilaza fa tia an'Andriamanitra sy tia vahoaka ny papa vaovao. Nandritra ny fisaorana an'ilay nahary sy firarintsoa ho an'ny Papa Léon XIV omaly. Nanentana ny kristianina ihany koa izy mba hivavaka ho an'ny papa. Hahatontosa ny faniriany amin'ny fampiresana ny olombelona sy ny fampanjakana ny fiadanana ary ny fandriam-pahalemana maniran-tany. Dia samy gaga daholo isika mianakavy androany satria tsy tao anatin'izay hoe nieritreretin'ireo hoe milaza hoe spécialiste amin'ny Vatican ao anatin'ny pronostika sisa tsy tao anatiny mihitsy ny anarany fa dia kanefa izy ny voafidy midika zany fa ny fanahy masina koa namonjy ny conclave tao. Tao anatin'ny conclave koa ny fanahy masina dia raisika fitiavana ampinoana ny Papa Léon XIV. Ny témoignage ny fijoroana vavolombelona mikasika azy dia olona tian'Andriamanitra ary tian'ny vahoaka izy. Ary ny anarana Léon izay aorinana hoe Léon XIII dia malaza tokoa amin'ny resaka fanampinan'ny olona ary ampiarahamonina ka dia mino isika fa itoy nampy ny vahoaka ity papa vaovao ity hiady ho an'ny vahoaka ampiombona ny vahoaka. Filohampirenena sy filohampanjakana maro maneran-tany no nandefa teny fiarabana ho an'ny papa vaovao Maleriva. Amin'ny maha Amerikanina ny Papa Léon XIV dia filoha Donald Trump no niaraha bazy voalohany. Madagasikara tsy maintsy mandroso mihembotra tokoa satria dia firenena faraka amby folo fadiranovana amin'ireo firenena miisa 37 i Madagasikara. Raha ny fampandrosoana ny maha olona no resahina araka ny tarehimarika navoaka ny firenena mikambana tamin'ity herinandro ity. Tsy mahomby ny politika ankapobeny ny fanjakana ka miha mitotongana hatrany ny farim-piainan'ny malagasy sy ankehitriny. Fanadihadiana no tateriny Irina fitiavana. Miaratsy hatrany ny toeran'ny Madagasikara noho ny fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka. Larana fahatelo amby 20 amin'ny firenena 370 maneran-tany ny firenena malagasy amin'ny fampandrosoana ny maolona na ny indice de développement humain raha ny tatitra 2020 nataony sampandraharaha ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny PNID tamin'ity herinandro ity. Mampiseho izany fa ambany dia ambany ny tahan'ny fari-pandrosoana eto Madagasikara izay nahazo isa 8.7
tamin'ny taona 2020. Vokany voasikajy ho firenena fa 110 fadiranovana na mahantra indrindra amin'ny lafiny maolona i Madagasikara raha io filaharana ny voaka io. Maro amin'ny isan-tokantrano ny tsy mahavidy sakafo. Ambany ny fari-piainan'ny malagasy nefa ny vidim-piainana nahitana fiakarana 4 isan-jato tamin'ity taona 2020 ity. Raha ny taremarika navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara. Tsy zarizary ny lafiny fanabeazana izay mampitombo ny zaza tsy miditra an-tsekoly na mitsoka andaharana. Tsy ampy ny famoronana asa apetraky ny fanjakana ka mampitombo ny tanorana vita fianarana tsy anasa izay vesatra ara-toekarena ho an'ny ankohonana. Olona na dia ny fitondram-panjakana dia mijery ny hoe anao anjany hoe fahavitatena ara-tsakafo indraindray to milaza hoe fahaleovatena ara-tsakafo. Kanefa raha ny lalàna rehetrarehetra raisiny solombavambahoaka na raisiny gouvernemanta dia tsy ahitana taratra akory ny firosona amin'izany. Taremarika io ihany no milaza fa tena tsy mandeha ny raharam-pirenena ary tsy mahatafavoaka amin'ity firenena ity anatin'izao kizo zao mihitsy ny fitondrana ankehitriny satria izy aza no mampiditra kizo an'ilay firenena dia satria iainantsika ny asa tsy misy, iainantsika ny vidy sakafo lafo be ary iainantsika nefany ny tsy fananany tokantrano tsirairay vola ahafahana misakafo isan'andro iainantsika izany. Intelo ny filoha no voaositra ho tompon-daka ny amboara tamin'ny ady amin'ny fanjarian-tsakafo sy fampiroboroboana ny industria ary fahaiza-mitarika politika. Tsy hita soritra nefa ny vokatra izany amboara azo ny filoha izany raha amin'ny fiainana-mbahoaka. Asa mivaingana amin'ny fampiroboroboana ny maolona, ny ara-panabeazana sy ara-pahasalamana, ny fanatsarana ny ara-toekarena no takina amin'ny mpitondra raha tena ny ampiakarana ny tahany fandrosoana sy ny lafiny maolona fa tsy vitan'ny serambony latabatra sy fisehosehoana ivelany. Ary misy ny fepetra sy ny politika apetraky ny fanjakana manamora ny fahafahan'ny fisian'ny asa, ny fiforonan'ny asa eto amintsika satria za dia mamerina foana fa raha mbola izao politika sy lalàna entitsika izao dia tsy misy garantie d'investissement mihitsy na ho an'ireo vahiny na ho an'ireo olona eto toera raha hampiasa vola. Eny fa na dia mandray fepetra ary ankehitriny ny banque centrale hoe mampiakatra 12% ny taux. Calcul sur table fotsiny zany fa ny vahoaka ange tsy manana vola ividianana sakafo fa tsy resaka hoe lafo na mora fotsiny ilay izy fa izy tsy manam-bola mihitsy ividianana sakafo. Ny fomba ahafahany manam-bola zany no tsy maintsy atao. Matora tsy toerana amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy ankehitriny. Misy fitantanana kitoatoa ao izay vokatry ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra izany. Tsy hain'ny mpitondra ny mametraka ny laharam-pamehina sy ny tetikasa tsy mahamaiky. Ny fampandrosoana ny maolona nefa no tokony ho lohalaharana amin'ny fampandrosoana mba ahafahany vahoaka manatsara ny fari-piainany. Ny taraina ireo ho manana trano mifanakaiky amin'ny tetikasa village artisanal sy lac arivo amin'izao fotoana izao fa misy ireo olona manery mba hanatsara ny trano fonenana izy ireo mba tsy hifangarika amin'ilay fotodrafitrasa mamirapiratra. Nilaza nefa ny tompo-trano fa tsy manam-bola ahafahana manao izany izy ireo satria ny fidiram-bola manasa fiara aza tsy afaka atao intsony. Fanadihadiana no tateriny tozy ny Rina Tahiry. Tsy vitan'ny mikitika fiveloman'olona ny fanamboarana ny tetikasa lac arivo sy ny fanitaran-dalana ary ny village artisanal tanterana eny Ivato amin'izao fotoana izao fa misy tsindry atao amin'ireo olona sahirana mipetraka eo anelanelan'ny building sy ny village artisanal ary ny lac arivo ihany koa. Misy fanerena ireo trano eo akaikin'ny tetikasa mba anatsara ny tranony hoy ny fanazavana mba tsy hifangarika amin'ny fotodrafitrasa-panjakana mamirapiratra ny tranon'izy ireo. Ireo olona nefa mitaraina fa tsy manam-bola amin'izany satria ny fidiram-bolan'izy ireo manadio fiara aza tsy avela atao intsony. Zay zany aloha le resaka fotodrafitrasa nisy foronina io ohatrany hoe mandainga raha tsy milaza hoe masoa vahoaka maro izy fa nefa izay zany le tsy mahay lasa tanana ohatra fa resaka lavage no mba atao anay ohatra voatotoina le lavage ohatrany hoe misy fiatraikany aminay zany le izy tsisy fijerevana anay fa ohatrany hoe eta zay mipetraka dia ohatrany hoe miala anareo na tsy miala ary dia hoe ataovo manara-penitra ny trano nefa le fantrana tsy avitanan'le raha dia tanatin'ny ray volana sy tapanteo io zany dia mamolaka an'io fanaova lavage ambadika misitrika satria hoe tsy azo atao aty amin'ny sisiny fa tsy haiko hoe inona le mamenatra fa ny anay zao io fa anatinatiny aty le izy fa vita io zany le inona fanaova le lavage dia ny alana io satria matatra le fanjakana hoe hosamborina ny mpanao anazy raha ohatra ka
raha ohatra ka hoe anao io nareo de hosamborona misy lampanao anazy de zay zany ohatra mampalelana eo mba ataitaina zany le mpanao fanjakana ambony any hoe mba jare any le majinika am'le raha fa tena sahirana zay rehefa lasa taba tsy napidibola fa zoetanare zao misitrika ty manao lavazy de tsisy tomobile mitsofoka mahazo hatrany amy 2010 dimy farafakely isan'andro am'izao za raha mahita ray roa mianatra olo le zareo any ambony za mahita le toerana eto ratsy de hoe ifefeo le aminareo na ataovy manara-pianatra le tranonareo le favitahana azy aloha mbola tsisy am'izao fa mba tiezaka zay hoe mba tianao moderna ohatrany hafa fa le atao mbola tsisy de zany ary le famoloma tena teo tapaka de nasakafo ary zao tena ta hoe omana aloha fa omana tapany zay ngamba filaza azy matsiary kosa ireo olo-tsotra mivelona eny amin'ny manodidina fa tsisy tombontsoa azy ireo nitetikasa mamirapiratra ireo building izay nambara fa tsy natao azy ireo hatrany amboalohany mihitsy ny nanamboarana azy ny village artisanal izay efa hita fa naorina ho trano lehibe andraisana vahiny ny ao amin'ny laky arivo indray izay efa nolazainy Andrajoelona fa mpivarotra farana avy any ivelany no ampidirinao araka ny kapariny androany tena jerena mihitsy madinika satria raha ohatranay na anofandrany tsy voaofanay reny nenay zao niofatranonay 5 alina 5 de reny nefa mety efa manetsinetsy maromaro tsy voaofanay reny raha zay nanofany reny tsisy raha ohatranay manokana tsy misy satria hitanao tsara ny tamin'ity sisiny ity zao misy sahirana majinika kely ohatranay nanao lavazo teo andry zareo zao nefa tsy mahazo manao eo tsony de inona moa zany ny veloma aloha nefa manao lavazo teo ny asany de roasiny commune ny bidon ary lasany commune mihitsy am'izao de tsy miasa andry zareo de ohatr'izay hoe tsy raha hoanay manokana aloha tsy de misy tombontsoa anay le izy androany tonga teny vato nijery ny fandehan'ny asa Iany Rajoelina ahitana zona miisa 13 ary mitsinjara ho toeram-pitsangatsanganana fanaovana fanatanjahantena filalaovana ny ankizy fisakafoanana hôtel 5 étoiles ho fanatanterahana fivoriana iray sampirenena toeram-pivarotana toerana fanaovana lanonana ary palais du futur et de l'innovation nampanantena bus électrique ho fitateram-bahoaka izay nambara fa efa miainga tany Sina omaly ary tonga eto an-toerana mialohan'ny 20 jona ihany koa nampanantena koa Iany Rajoelina fa eny amin'ity laka ity no anatanterahana ny afomanga lehibe sy fampisehoana ny jet d'eau amin'ny 20 ny volana Jona. Hita sy voaporofo hatrany ny fanaovana tsinontsinona ireo vahoaka madinika manoloana ny vaovao hitantsika teo inty. Fa ifampahalalam-baovao ny ihany koa no hoentsika misento vetivety ao anatin'ny dokam-barotra manasana ary tsy saraka aminay. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 juin 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Dia tavaverina soma tsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray isika amin'izao fotoana izao. Aterina hatrany ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy, mbola saina mpananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Androany fahasivy ny volana May no ankalazana ny andron'ny Eropa na ny journée de l'Europe. Manamarika ny 570 taona ny fanambaran'ny Robert Schuman izay niandohan'ny fanorenana ny vondrony Européenne ny taona 1920. Ny vondrony Européenne no mpiara-miombonantoka voalohany sy mpamady volana Madagascar ho ny délégation ny vondrony Européenne eto Madagascar sy Comores androany. Fanadiadina no tateriny tozy ny Rina Tahiry. Mifototra amin'ny fandriam-pahalemana sy ny firaisan-kina
amin'ny fahasamihafana ary ny firaisan-kina ny soatoavy ny vondrona eropeanina ary mirahina ireo firenena fito amby roapolo mpikambana miara-miasa amin'ny fanatratrarana izany sy ny fampandrosoana maharitra ao aminy sy manerina izao tontolo izao. Mampita ireo soatoavina ireo eto Madagasikara sy Comores ny ekipa eropeanina hoy ny délégation de l'Union européenne à Madagascar et en Union des Comores. Ny vondrona eropeanina hoy izy ireo no mpiara-miambonantoka lehibe indrindra amin'ny Madagasikara sady mpampiasa vola voalohany eto amin'ny firenena, mpiara-miambonantoka ara-politika, ara-piarovana, ara-kolotsaina ary mpitondra fanampiana voalohany amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ireo firenena mpikambana ao aminy. Ireo mpandalina raharam-pirenena malagasy kosa mahita fa matoa ny vondrona eropeanina mamatsy vola betsaka amin'ny alalan'ny fanohanana fikambanana sy tetika asa-panjakana dia mampiditra sy manaparitaka ny kolotsaina ary misy akony miverina any aminy. Sy ny vamizany mihitsy no ampandroso atsika fa atsika malagasy ihany mila tonga saina hoe andao ny volantsika, ny arenantsika, fahaizantsika indrindrindrindra no ampiasaina ampivoatra satria mety rapitso rafakapitso dia isy Trump koa any Europa, mety isy Le Pen any, mety misy Meloni any, mety misy Jorg Haider any, mety misy verina indray ny rasisme ny fotsy dia anao ohatran'io ihany koa hoe ampiakatra ny aba, anajanona ny tsena sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe tsy tokony matorotoro mihitsy sika fa mila matanjatsaina sy mivoatra. Tena ilaina mihitsy ny miresaka aminy fa mila mahatsiaro tena foana hoe tsy izy ny anavitra atsika, tsisy Norvégiana na $1 milliard anao, tsika ihany amin'ny volantsika ary na amin'ny politika arany dia zay foana nene hoe andao no tilatsakembo na kotikota any amin'ny antoko politika samihafa, tsisy olona mbe volanao zany eto. Ankoatra ireo fomba maro efa nolovaina tamin'ny firenena eropeanina toy ny politika sy ny demokrasia ary ny fomba mpivavahana, miroborobo fatratra ao Eropa amin'izao ny kolotsaina manome lanja ny safidin'ny isambatan'olona, ny fahalalahana amin'ny fitsafidianana ny fananahana, ny resaka LGBTQ+, ny fiarovana ny zon'ny vitsanisa, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny angovo azo-avaozina, ny fampandrosoana lovain-javy izay anaovan'izy ireo fa matsimbola goavana any ivelan'ny firenena mihitsy ny fanapariana izany amin'ny alalan'ny tetikasa maro, tanterahan'ny firaisamonim-pirenena sy ny fitondrana isam-pirenena. Anjarantsika ny mitazona izay tsara sy mety amintsika ahafahana mampandroso hoy ny mpandalina raharam-pirenena hafa. Iza zany no tokony fiara-miasa antsika amin'ny Eropa na andron'ny Eropa fa ny zavatra averiko foana dia manana soatoavina tsara izy ireo tokony ampiarina eto Madagasikara ihany koa reny, ampifadiana ampiarahana amin'ireo soatoavina malagasy fa anjarantsika ny mametra hoe hatraiza no tokony ho fetrany izay fiara-miasa izay mba tsy havery ny fiandrianana sy ny fahaleovantenantsika. Fiara-miasa amin'ny vondrona eropeanina dia misy tsy fifandanjana, ny tombotsoan'ny Eropa kokoa ny voajery satria raha raisiko zao ilay hoe tetikasa mpampandrosoana maro tonga teto amintsika, inona ny vokatra nentin'izay? Zareo afaka miteny noho ny tsy fahaiza mitantana antsika mahatonga an'ilay tsisy vokatra, fa izao hoe maninona izy ireny no mipetraka eto foana satria mahazo an'ilay tombotsoandry zareo. Misy fotoana manana olana amin'ny solotena maritry ny vondrona eropeanina isika eto Madagasikara. Nanamarika izany ny raharaha fandroahana ny Isabelle Delattre. Mila tsaroana foana hoy ny fanazavana fa na misolo aza ireo maso ivony aty amintsika dia tsy manova ny tanjony aty Madagasikara ny vondrona eropeanina fa manohy izay nataony teo alohatrany ny mpitondra manaraka, na dia misy aza ny fahasamihafana kely eo amin'ny olona izay nodimbiasina. Tsy mbola mahasana ny filany eto amin'ny firenena hatreto ny isan'ny manam-pahaizana momba ny compte sy ny arabola na ny expert comptable et financier eto amintsika, antony mampitombo isatrandy ireo misandoka ity andraikitra ity amin'izao fotoana. Tranga izay hita matetika ity fisandohana ity ho andraisana fipetra entitra manomboka izao hoy ny olavitry ny manam-pahaizana momba ny compte sy ny arabola eto Madagasikara tamin'ny ity androany ity. Daniela Mine Arso. Mbola vitsy ireo expert comptable na manam-pahaizana momba ny compte sy ny arabola eto Madagasikara amin'izao fotoana. Mbola manodidina ny 200 eo ihany izy ireo hatreto no misana ireo filana rehetra manirana ny nosy. Ny dingana rana fanatonga amin'izay expert comptable izay mbola sarotra kokoa raha eto amintsika. Antony mampirongatra hatran'ireo mpisandoka ho expert comptable hoy ny teo anivo ny olafiny androany. Le izy aloha sarotsatra vao tonga amin'ilay dingana. Ary lalàna mametraka an'ilay atongavana amin'ilay dingana fa raha kely zany baka plus 10 ianao vao eo dia miezaka ny ordre satria tsy mahasahana amin'ny firenena aloha hatreto. Tetinao fa manodidina 200 eto firy taona zay tany amin'ny taona 2027 za zany tsy teny hoe firy ny maty sy ny sisa fa
manodidina rontsatso dia misy stagiaire fitopolo valopolo eo am'izao fotoana hitanareo fa tsy moramora zany ka na le tanora koa amin'ity resaka teknôlôjia ity maiky ny anakarena aingana angamba vokatra zay le tsy ampy zay a misy manararoatra ohatra ny asa rehetrarehetra zany manao an'le izy tsy ara-dalàna fa ny anay fotsiny zany dia zao no apatsiahivinay an'le izy mampigadra le izy araka le hitantsika tyo anajalalàna misy etika sy ny karazany le zavatra nefa tsy hain'le olona dia lasa sanatry ary misy mihitsy zany fa tsy sanatry avoka misy manao tao foana be da be hany izy am'vomafy am'izay orinasa sy ny fanjakana farafakeliny asa voafaritry ny lalàna tsy natokana ho an'olona rehetra ny andraikitry ny expert comptable na ny manam-pahaizana momba ny compte sy ny ara-bolona ny atongavana ho expert comptable izay tsy miankina fotsiny ihany amin'ny fananana diplôma fa mila miditra mpikambana eo anivo ny olavitra ary tsy maintsy manao fianianana ihany koa eo anivo ny fitsarana ambony na manana diplôme d'expertise comptable ary ianao ka tsy nanalo an'le dingana fianianana tra fisoratana anarana amin'ny tableau de l'ordre dia tsy mahazo manatanteraka an'le asa tanao fa saropady be le izy asa rahantsika anananao mihitsy le diplôma fa raha vao tsy miditra mpikambana ianao zany dia manao fianianana ty amin'ny fitsarana ambony dia mbola osoka ihany koa ianao ka tsy diplôma fotsiny le izy maninona ny mahazava-dehibe le teo satria le fianianana veriko ndre mandeha le teny teo anaja lalàna sy apanaja lalàna zavatra roa ngeza be zany za aloha manaja an'le lalàna maexpert anahy dia ilay miserasera amiko rehefa avy eo zany hoe ny orinasa ny tompona reasa dia miteny comptabilité ndrasantsika teo zao ny voalazany lalàna momba comptabilité atao zay zao ny voalazany lalàna momba ny fiscalité atao zay ankilany totosandroany lanona-pianianany ireo mpianatra miisa 7 vaovao izay nivoaka ho expert comptable tetsy amin'ny lapany fitsarana nosy ny expert comptable izay tsy hivina fa afaka manampy amin'ny fanokafana orinasa mamany olan'ny orinasa misedra olana ara-bola fa ihany koa manamarina ny fitantanam-bola ny orinasa iray azo ny mahajanga vetivety isika ao anatiny ity fampahalalam-baovao manaraka ity ho fanatsarana ny kalitao fampianarana sy ny fiofanana ho an'ny mpitsaboatra no isan'ny fanamby lehibe ho an'ny parcours santé publique eo anivon'ny USTM mahajanga ka izay no antom-pisinere groupement na ny fampivondronana izay natao ho an'ireo promotion andiany faharaiky amby roapolo ho an'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana vaovao ity sy ho an'ireo promotion andiany faharoa amby roapolo ho an'ny M2 Anja Robert. Ao anatin'ny roa herinandro no anatanterana ny semaine pédagogique eo anivon'ny USTM Mahajanga raha toa ka nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo kosa ny fampivondronana na ny regroupement ny taom-pianarana 2024 eo amin'ny lalam-piofanana santé publique na master spécialisé en sciences de la santé. Azo zaraina roa lehibe zany ny fiofanana eo anivon'ny USTM misy ny formation initiale zany eo ho an'ireo le mpianatra vao navita baccalauréat zany dia mianatra izy dia manana safidy ireo mention anankitelo na izy zany manao an'le odontostomatologie le ivoaka ho dentiste rahatra zay na izy manao safidy amin'le assistant dentaire mpiara-miasa akaiky amin'ny dentiste na izy misafidy an'le diététique hospitalière reo zany aorina amin'ny baccalauréat dia manao andro fifanana reo ny fifanana fahaefatra zay misy ao amin'ny USTM dia ilay santé publique zany natao an'ireo le efa nivoaka zany hoe fa dokotera daholo no manao anazy io misy ny médecin généraliste misy ny dentiste ihany koa ary andalana ihany koa zany mijery ny afahana mapiditra an'ireo vétérinaire na zareo amin'ny pharmacie zany anaraka le fiofanana ity arakaraka le safidy dia mpianatra na mpiofana tato amin'ny USTM arts zay ka efa manana le diplôme master spécialisé en sciences de la santé ka manam-paniriana hiditra anao an'ity parcours épidémiologie clinique ity zany dia afaka manoratra anarana izy hatramin'ny volana ho ny farany fisoratana anarana fa amin'izay fotoana zay izy satria izy efa nazo le fiofanana taloha dia tonga izany dia miditra ao amin'ny M2 avy hatrany ho fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fiofanana araka izany no katsahana eo anivon'ny santé publique ao amin'ny USTM misy ihany koa ny fiaraha-miasa matotra amin'ny OMS raha ny fanazavana hatrany efa navita n'ilay fidinany fotony voalohany ny rotonta ny équipe mixte zany misy ny USTM en conjointe avec l'équipe ny OMS dia nandeha nijery satria marihana fa amin'ireo mpianatra amin'ny santé publique eto amin'ny USTM reo
dia misy nahazo vatsim-pianarana manokana avy amin'ny OMS amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka io zany dia misy zany fanarahana nataontsika hoe évaluation na descente ataon'ny équipe zany mijery hoe aiza ho aiza zareo manoloana ny zavatra nianarany mipaiky any amin'le fahasalamam-bahoaka marina ave le zavatra nianarany aty satsika niavatra zany dia zao hoe manentana zany antsika rehetra eraky mifaritra amin'izay misy antsika rehetra any mba ifanometanana amin'izay zavatra zay mba hisy vokatra mivaingana azo raisina mba aoriana zao fiofanana zay ataonareo na ho an'le efa nivoaka efa ela izany na le zay mbola andalana manao an'le formation dia tsara le fisiny zay fiarah-miasa izay zany. Ny USTM indrindra ny lalam-piofanana santé publique araiky izany dia mikatsaka hatrany ny fanatsarana ny fampianarana sy ny fiofanana ho an'ireo mpitsabo izay manaraka ny lalam-piofanana ho aminy mba hiantefa any amin'ny vahoaka izany ka ireto manaraka ireto no mpianatra andiany fa 120 eo amin'ny santé publique ary andiany fa 20 ny M2 amin'ny titom-pianarana vaovao ity. Manana vahiny zany fampahalalam-baovao amin'izao alin'izao tsy izy izany fa raha Manantsotahiry coordinatrice eo amin'ny Madavision Film miarabanao tonga soa inona indray zany le événement karakarainareo amin'ity manaraka ity. Dia miarabanareo sy ny mpijery Cool TV rehetra. Ny hoentinay zany amin'ity andiany voalohany izay karakarain'ny Madavision momba ny foire internationale de Madagascar izay iseho mandritry ny 20 ka hatrany amin'ny 15 ny volana May ho avy izao amin'ny CCI Vato. Raha teo aloha moa izy dia tao amin'ny zone forelo izay nirahana niaraka tamin'ny Azo Vato izay isorana indrindra noho ny fiarah-miasa dia amin'ity indray mitoraka ity izy dia ao amin'ny CCI Vato. Ny zavatra hita zany amin'io fotoana io mandritry ny efatrandro dia voalohany aloha ireo mpandraharaha izay misehatra eto Madagasikara dia ao ny varotra fampirantiana ao koa ny fampahalalana ny asa sy ny aktivité momba an'izy ireo. Ny zava-baovao hoentinay amin'ity andiany ity zany dia ny fifampiresahana na fifanantonana bebe kokoa ho an'ireo mpandraharaha ahafahan'izy ireo zany mizara ny trakefa sy mifanome torohevitra zany amin'ny hoe ahoana ny atao ampiroborobo ny sehatra misy anazy tsirairay avy. Ny hetsika vaovao koa hoentinay amin'izy io dia ny famelabelarana ny 3P na ny partenariat public privé. Izy io moa dia isoranay lehibe tokoa ireo ministère izay mandray anjara ary miara-miasa aminay miara-misala aminay zany anisany io fifampiresahana io fifampinantonana io dia ny famoronana zany ny hoe ahoana ny fiara-miasa tsara sy vaovao ahafahana mitondra fampiroboroboana eto Madagasikara. Misy ve karazan'olona manokana ho vizena na hoe indrasanareo amin'izay événement karakaraina izay? Manokana aloha zany ao ireo efa matianina izay efa nisehatra nandritry ny 20 taona 20 taona teto Madagasikara ohatrany hoe Henri Fraise Madecas ao moa zany ny asa androany raha telma izy teo aloha teo dia ao koa zany ireo tanora satria fantatra fa 800 ny mponina eto Madagasikara dia latsaky ny 20 taona dia ireo tanora zany no vaovao hoentinay mandritry ny film zany amin'ny atao hoe start-up. Zareo manana ny hevitra, zareo koa manana ny hery sy ny fahavononana ampiroborobo dia hoentinay zany izy ireo mandritry ny film ary ao koa ireo mpandraharaha na efa manana karatra amin'ny ara-dalàna misoratra amin'ny ara-dalàna manana ny staty ao koa nefa ireo izay tsy mbola manana nefa efa ao anatin'ny fandraharana sahady. Donc zany ao ny mpandraharaha efa matianina ao ireo vaovao ary koa miantso izay anireo tanora rehetrarehetra zany na ny sarababem-bahoaka ka hoe te ahita fiofanana matianina zany eo amin'ny sehatry ny fandraharana. Misy antony manokana ve ny safidianana an'ireo olona voalazanao ireo teo, ireo karazan'olona voalaza teo? Ny antony zany voalohany ao ireo mpandraharaha efa misoratra amin'ny ara-dalàna manana nify sy staty. Ao koa nefa ireo mpandraharaha izay mbola tsy manana karatra amin'ny ara-dalàna nefany efa misehatra sahady dia ireo mpandraharaha rehetrarehetra zany no tianay hoentina mandritry ny film mba ampivelatra sy androso amin'ny ara-dalàna. Ao koa ireo tanora izay manana hevitra maro ary
misongadina dia izy ireo zany no atsonay mba hampahafantatra hoe inona daholo ny zavatra misy zavatra azo atao eto Madagasikara. Dia izay ny antony isafidiananay zany ireo activité maro izay ho hitan'ireo mpanjifa mandritra n'ireo efatrandro ireo ao ny atao hoe innovation et technologie. Ao koa ny sehatra momba ny commerce sy ny industrie io moa zany efa mahazatra tout ce qui est écologie, développement durable sy environnemental koa. Dia ao ny artisanat de luxe, ny tourisme sy ireo sehatra maro hafa koa. Miresaka an'izay sehatra izay ihany ianao asiantsika resaka kely hoe inona aby ireo zavatra hita mandritra an'io événement izay karakarainareo io. Mandritra ny événement zany dia nietsika goavana anaky telo zany akoatran'ny fampirantiana moa zany sy mifampahafantarana ny sehatra misy ny orinasa tsirairay dia ao ny atao hoe speed networking. Ny speed networking zany dia fotoana anankiray ahafahan'ny mpandraharaha miona aloha voalohany dia mifampizara zany ny trakefany. Ny olana ohatra iainanay mpandraharaha moa zany matetika dia hoe ahoana ny fitantanana reto tanora izay be dia be reto eto Madagasikara ary ahoana koa ny ahafahana mitazona ny zareo zany ao anivon'ny orinasa. Zarery manana an'izay olana izay fa maro izy ireo dia hiaraka ikiondoha zany zahay amin'ny latabatra boribory misy olona eo amin'ny enina na anankivalo farafabetsany dia eo zany teny hoe inona raha ny vahaolana izany efa nanao inona ahoana inona ny vokany. Iny zany atao hoe speed networking. Izy io dia natokana ho an'ny mpandray anjara zany amin'ny film. Ao koa ny fanontaniana momba ny hoe ahoana ny ahafahana misokatra any amin'ny sehatra international izay moa nahatonga an'ilay film hoe un pont vers l'Afrique. Dia maro ireo orinasa izay efa manana maso ivoho zany eran'ny Afrika dia izy ireo indray zany izarany hoe ahoana ny nataony inona daholo ny andian-dalana zany ny seranany ahafahany nanokatra ny société any tany ivelany. Dia io speed networking io zany dia misy tontolon'ny andro. Ny activité faharoa izay tena isaoranay amin'ny ministère moa ny fiarahana nanangana ilay izy dia ny atao hoe workshop. Ny workshop indray dia raha misy orinasa zany manana olana miaraka amin'ny impôt, ministère en travail, momba ny douane, momba ny lalàna, momba ny sehatra maro dia amin'io fotoana io zany ireo ministère ireo dia amety technicienne dia hiaraka hifandiny sy atsijery hoe aiza ny vahaolana, inona aloha ilay olana, ahoana ny ainan'ny orinasan'ireo olana ireo dia inona ny vahaolana zany maharitra azo apetraka. Dia ireo sujet rehetrarehetra hoentin'ireo zany rehefa vita ny film satria izay koa zany zava-baovao hoentinay amin'ity andian'ity dia ny fananana plateforme na site interactif izay mampahafantatra zany hoe inona daholo ny olana nentina nandritra ny film, inona ny vahaolana natolotra dia aiza ho aiza zany ireo olona ireo ao aorianan'ny ray volana, telo volana sy ao aorianan'ny herintaona taty aorianan'ny film. Izay zany ny zava-baovao hoentina mandritra ny UHQ. Ny ary fanentanana avy aminareo ary mahakasika an'izay événement izay ho karakarain'izay. Ny fanentanana zany dia ny foire internationale de Madagascar izay manomboka ny 4 hatrany amin'ny 5 ny volana May ho avy izao izay atao any amin'ny CCI Ivato dia sehatra anankiray ahafahantsika miona amin'ireo mpandraharaha efa matianina, ahafahan'ireo mpandraharaha koa izay mbola andalana miona amin'ireo efa manana trakefa mikiondoha sy mifampizara ny azo atao. Ao koa zany ahitantsika ny start-up na ireo tanora izay manana hevitra ary te hampiroborobo an'io hevitra an'io. Ahitana zany hoe aiza ho aiza tsika no afaka mifanometanana hoe iroso sy hampandroso ny sehatra misy atsika dia mihoatran'izay moa ny firenena. Miantso koa izay an'ireo sarababe mbahoaka rehetrarehetra izay te hanana azo fampiofanana momba ny fandrahana io momba ny développement personnel ihany koa na koa ho an'ny fahaizana zany mitondra. Dia izay rehetrarehetra izay zany no hitanareo mandritra an'ireo efatrandro ireo any amin'ny film.
feno dia feno izay fanazavana saorana be diabe nao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana fa hoe tsika anohizana ny fampahalalam-bavao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any amin'iny distrikta ny Sakara iny vokatry ny firongatry ny kolikoly ao amin'ny distrikta ny Sakara tsy misy ny fampiarana lalàna fa hafamaina ireo matolotolotra sy manam-pahefana mihamazovana ihany koa ireo aretina tazomoka taoriny ny atony tetikasa tohanany USAID hoy ny solombavim-bahoaka ny Sakara onina saina. Mahazovana ny tsy fandriam-pahalemana miampy vonon'olona amin'ny distrikta ny Sakara hoy ny solombavim-bahoaka voafito amin'ity distrikta ity. Misy mpitandro filaminana fa tsy mahafenitranga manjaka ary mahazo laka ny kolikoly. Fa ny vonoan'olona na ny faty olona dia misy azoko ambara hoe mety ho isan-kerinandro mihitsy tsy mandry fahalemana io tanàna io. Le facteurany maro eo ny fanjakan'ilay antsoitsika hoe kolikoly. Atao koa le kolikoly plus kolikoly. Le nanao kolikoly mitaraina le vahoaka alefany any amin'ilay toerana tokony hisy azy mivadika raha hafa koa. Zay zany le izy amin'ilay tsy fandriam-pahalemana. Dia mba angatahina ny fanjakana rehefa mba fa mihoatra ny 5 taona ny tompona andraikitra ao anatin'ilay resaka tsy fandriam-pahalemana dia tokony hovaina. Zahay tsy manao an'izao tsy maintsy hoe rakotona rabe fa ilaina foana iny fa iny ny politika mpanjakana tany amin'ny première république. Isan'ny olana tsy hafehezana izay fandriam-pahalemana izay raha ny fanazavana hatrany ireo endrika fanaparam-pahefana ataon'ireo tompona andraikitra sasany. Misy ny mamoaka olona voasambotra, misy ireo manao tsindry-bokotra sy ny sisa. Ny distrikta ny Sakara izay isehon'ireo endrika fahantrana samihafa ihany koa ankoatran'izay tsy fandriam-pahalemana izay raha tsy ilaza afa-tsy ny firongatry ny tazomoka. Raha eo amin'ny ministère ny santé indray koa manjaka le tsy fahasalamana any, manjaka ny aretina, aretina hitantsika fa le palu, le USAID napiato ny zavatra nataony. Dikan'izay zany tsy misy fanefitra ho ankizy raha voatratra ny palu dia maty. Le taux de mortalité zany misy amin'io faritra io. Zaho zany amin'ny masolombavambahoaka ahy dia le sekoly alohany manahiranahy fa tena mbola misy ambany ravokily ambany vodikily no mianatra ny mpianatra ary niteteziko ireo commune maromaro ao anatin'ny distrikta reo ahitana an'izany. Miditra amin'ny mandat faharoa ankehitriny ny mpitondra fa tsy mbola tanteraka ilay hoe tsy misy distrikta adino raha ny fanazavana. Potika ny lalam-pirenena fahafito ratsy ireo lalana mampifandray ny samy commune izay miteraka fahasahiranana ao am-ponina indrindra ireo marary mila fitsaboana maika amin'ny tanan-dehibe. Dia iny vaovao avy any ivelany indray no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao any androany. Isaorana ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho an'ny ra-pitsondray veloma tompoko. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivavao. Hernandez est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Nivavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.